Ny fandrosoan'ny faritra iray dia efa tsy miankina amin'ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa amin'ny rerintsony, fa efa afaka miainga avy amin'ireo fikambanana sy vovonana mijoro eny an-toerana. Ny zava-misy any amin'ny commune Mahazina izao dia vovonana iray ao an-toerana no lasa fototry ny fandrosoan'ny commune. Commune Mahazina moa zany dia commune rurale atao anatin'ny faritra Morony Mania dia anatin'ny district Anambositra. Tonga amin'ny commune rurale Ilaka centre dia mianandrefana ndray mandeha tongotra eo amin'ny 15 km plus eo zany tonga eto amin'ny renivohitry ny commune. Isan'ilay commune mitoka-monina misy fokotany 7 ao anatiny ary misy mponina eo amin'ny 7000 mahery eo zany. Faritra manan-karena Mahazina nefa dia mitoka-monina tokoa. 420 kilometatra tora-drony habeny ary 80 isan-jatony io dia azo vilena avokoa. Misy ao avy ny karazam-bokatra mety ho hita eto Madagasikara fa indrindra ny tsaramaso sy ny vary. Miroborobo koa ny fiompiana kisoa ary ankoatr'ireo arenan-kibon'ny tany toy ny vatosoa isan-karazany dia manana rano mafana natoraly koa ny commune. Niainga tamin'ny fahasahiranana vehivavy tantsaha iray izay te hivoatra amin'ny fiainana ny fietsehan'ny commune. Raha somampirina Marilio izany anarako tena zanatany eto amin'ity Mahazina Ambohimpierenana ity somary sahirakirana ara-pivelomana zany ny ray aman-drenay dia tsy afaka nanao fianarana fa karaha masaraka tsaha io no natao zany hamenona ny bangy eo amin'ny fiainana satria raha magnonotra vary amin'ny olona zany dia maka vary ray vata dia averina 3 vata dia teo anatrehan'izay zany no teraka le eritreritra le agnay le mpiara-mikarama zany hoe andao atsika hanao tahirim-bary zany dia ny varytsika rehefa miakatra atao sopotra imbonana dia tsy avoaka retsy ny orana ny avy amin'igny zany tonga le raha fivelomana dia eo amin'izay zany vao zaraina le vary. Anisan'ireo nahita ny fiara-mietsika reto vehivavy nanao tahirim-bary ny DRDR ka nanome fiofanana an-tsaha azy ireo sy nanampy azy hijoro ara-panjakana. Teraka ny taona 857 ny fikambanana VVT na vondrona vehivavy taratra izay nisy mpikambana 5 teny am-piandohana. Favonoana andraro sy le fihetsiketsehana zany na tonga ny hoe aloha atosika aloha izay vonona zany amin'izay le hoe fandraisany tanany ny fampandrosoana ao aminy izay. Rehefa tonga nanao fampahafantarana ny fomba fiasan'ny teny an-tsenan'ny commune Ilaka ary ny programa SA ny taona 2000 dia tsy nisalasala ny VVT fa ny roso avy hatrany nanao fangatahana fandriana fiara-miasa. Fanamboarana barazy no nangatahan'ireo fikambanam-behivavy ireo zany ary zay no mahazava-dehibe ny fiaraha-miasa izay poitra tao Mahazina Ambohimpierenana satria hatramin'ny voalohany misy zany dia tsy nijanona teo anivona fikambanana anankiray le izy fa nefa ny fomba fijerin'ireo mpitarika ireo dia efa nivelatra sahady tamin'ny fampandrosoana ny toerana iny amin'ny ankapobeny zany. Tsy tombotsoanay fikambanana rery no tadiavinay fa ho an'ny olona rehetra ny tena mampatonga anay an'izay mako zany dia zao hoe agnay zany tena mahatsapa ho sahirana agnay tena sahirana dia le manoloana an'le fahasahirananay rehetra agnay zany no tena hitra rery ato agnatiny dia mety ho raha olona anankiray zao no manana eto amin'ity tanàna ty dia vao mety ho vovony agny indray azy igny zavatra anagnan'igny fa aleo mba nyrehetrarehetra mihitsy ny miara mahazo tombotsoa dia amin'igny miara mivoatra ny fari-piainan'ny olona ihany koa dia amin'izay mba mitovitovy tsy voatery hitovy fa mitovitovy eo zany ny tombotsoa mba azo dia eo agnatrehany ho koa ry ohatra hoe mba mivoatra ny faritra dia mba mivoatra ho azy koa ny toe-tsainan'le olona dia mivoatra ihany koa ny fari-piaina rehefa ny toe-tsaina no mivoatra.
na teo aza nefa ny finiavana ny roso dia tsy mora tamin'ny mpikambana VVT na ny tanana ireo mpahazo tombontsoa. Ny olana hita moa zany teo dia nisy zany ny olona sevanentanina dia miteny hoe atsika ro adalain'ireo fikambananareo amin'izao barage zao fa raha vola ho paosindreo any zao fa ndao tsika tsy hanaraka an'izany fa sao dia higadragadra foagna miaraka amin'izany agny atsika. Dia misy indray moa zany le olona sasasasany mandray hoe izy vehivavy reo aza mba hitologna hanao fampandrosoana hiady hanao barage hamatsy rano hamboletsika hanaovantsika ny fambolena dia aleo ho tsy ny sasany atsika manohagna an'ireo ihany fa ny tsy hanohagna velao hoe izy fa rehefa ela ve izy tsy ho resy lahatra. Izy ny sasany tamin'ireo vevereo zany dia natahotra ihany amin'le hoe soni amin'le taratasy anefa indray moa isaorana be dia be fa raha maria momba nianatra ihany izy dia izy zany tena nampirisika tsara hoe tsy misy zavatra atahorantsika io fa hamasy ny tasaha mazinika mahatra kely ohatra antsika zao zany reo anaovan'ireo fagnentanana ao an-tsain'ireo fa heno tsara le fagnentanana. Marina ary vera Maria fa noho ny fianarana vitanao no nampirisika anao izotra tamin'ilay tetikasa. Fahasahina zany na fa tsy manana diplôme CP ihany zany no mba diplômako zany fa ny ako moa zany ny tena manerineriteritrako zany dia le fahitana hoe le fotodrafitrasa ho atao hita fa mahasoan'ny olona dia le apport nefa ny hitako hoe azo tanterahina satria tsy loha vola tsinona ny fiarahana amin'isa fa herintsandry dia manentana zany no anjaran'ny fikambanana ao anatin'le fotodrafitrasa natao. Tojolana ara-piara-miasa tamin'ny commune koa ny VVT nandritry ny fanatanterahana n'io asa barage io. Lery zareo tao amin'ny fitondram-panjakana tato amin'ny commune moa zany tsy ohatrany ho tsy niaviny le zavatra vita tsy mba nasiany jery mihitsy hoe mba nandeha taigny zany mba nijery akaiky an'le ana na tonga taty ara le mpanohana na iara-bola dia tsy nandalo ry zareo. Na izany aza nefa dia tsy nianona tany mahafikambanana azy fotsiny ny VVT fa lasa nivondrona ho vovonana izay antsoina hoe vovonana fitarikandro. Tsaramaso ny sehampiarian'ny fitarikandro ary ahitana fikambanana fototra 220 ao anatiny miaraka amin'ireo commune hafa manodidina toy ny Tsarasoatra sy Ilaka. Inona ary no antony nananganana vovonana? Resaka tamin'le mpanohana nay zany hoe ohatrany tsy mba mety miara-miasa aminay ny amin'ny commune fa ny amin'ny fokotany ihany mety miara-miasa aminay dia teo moa zany dia ohatrany lasa mifanakalo sy mifampizarazara amin'ny namana tegna dia tsy aleo ve atsika zany no anangana vovonana ihany koa dia mba manambatra hevitra ihany koa dia mety koa manao asa imbonana atsika mitambatra ngedangeda kokoa ny vitantsika noho ny an'le fikambanana fototra ihany koa. Beve taratra sy fokon'olona zany nanao volo tsaramaso rehe fikambanana anankiroa tsy ahavokatra tsaramaso hamidy zay nahatonga ny fanentanana amin'le hoe netombohan'le union fitarikandro zany. Ny nidirana aty amin'ny fitarikandro moa zany dia mba nihaizana an'le hoe fahaiza manao amin'le resaka fambolena tsaramaso satria fahazarana hatramin'izay moa zany dia asatosatoka fotsiny agny le tsaramaso fa tsy magnarakaraka le fomba efa magnara-penitra araka le fitenena ankehitriny. Ny tsaramaso zany eto nivon'ny faritra voalohany aloha izy io dia zotra-piarina anankiray izay mety ato amin'ny faritra indrindra amin'ny ilany andrefan'ny faritra Moromany iny. Ao amin'ny toerana Mahazina io zany dia misy moa zany le tsenan'ny Ilaka izay fivarotan-jareo azy satria Mahazina moa zany amin'ny mahasaro-dalana azy dia tsy tonga agny le mpanangona fa ao Ilaka no anangonana azy dia mitondra azy Ambositra, Tserabe tonga any Antananarivo azy. Mbola tsy afaniara-niasa tamin'ny commune ihany koa nefa ny vovonana fitarikandro. Voafidy ho mpanolotsain'ny commune zany nandritry ny 4 taona dia président conseil tao zany nahita tsara an'izay fa tsy niara-niasa ny commune sy ny fitarikandro taloha. Natao ihany moa niezaka dia tsy tafiditra mihitsy le fiaraha-miasa. Taloha zany ny mpitondra tao amin'ny commune tena tsy te hiara-miasa mihitsy amin'ny fikambanana. Ohatrany hoe ataony ho mpifaninana aminy zany le fitarikandro. Dia ninona natao na taratasy nalefa tamin'ny commune sy na ny hanga finina io dia lefana. Tsy
arivo ny vovonana fa nitady hevitra hisoroana trano olana. Inona zany zava-misy fa voatery tsy maintsy nitady olona fitarikandro hagnatanteraka le programme anasy nahafatyfaty tamin'izay voalohany dia lalana igny. Nefa rano zany a dao asika hitady olona nampiadina ny hevitra. Tsy afaka hiraviravy tagnana zany le olona hazo fiofanana fa tokony hoe handray andraikitra, handray anjara amin'izay zavatra ho atao. Dia ohatra misy fifidianana zany, tena sahy milatsaka manao volontaire zany ny olona ao anatin'le fitarikandro. Dia nofosetain atao anatin'le fitarikandro zay zany tamin'ity mandaty zany narotsaka ny fitarikandro zany anisany nandrotsaka ho candidat dia lany somatsara moa zany dia moramora zany ny fiarah-miasa amin'ny commune ny fitarikandro. Hatragna chef cellule zany atanao ekipa fitarikandro, chef cellule, chef fokotany, CDV, CDC, exécutif, conseiller communal, ben'ny tanàna mihitsy. Fa inona kosa ary no mety ho anton'izay fihetsiky ny commune zay? Taloha masy ohatra ny hoe variana loatra tamin'ny lafiny hoe administration ny ben'ny tanàna. Dia taty arina zany nisy le fanitana hoe nareo ange ny asanareo tsy tokony ohatra ny hoe variana amin'le administration fotsiny fa tokony roapolo isan-jato ndany amin'ny administration, ny valopolo isan-jato entinareo any amin'ilay fampandrosoana. Hatreto dia efa marobe ireo tombontsoa azo ny fikambanana sy ny vovonana fitarikandro. Taloha rano tegna an-takan-drano le rano mandeha regny natsakana dia amin'izao ngay misotro rano madio. Taloha ngay mamboly tsaramaso dia kiroaroa an-davaka, kitelotelo an-davaka dia zara re mahazo vokatra. Dia amin'izao zany mihaigna ny masomboly nefa azahoana vokatra betsaka satria ataoko tokatokana. Dia mitombo koa ny fahalalana ohatra ny resaka fitsaboana ny tsaramaso. Ny vovonana dia nahazahoanay misehatra lasa lavidavitra kokoa satria na amin'ny région zao agnay dia isan'ny tena tafiditra miara-miasa amin'ny région. Dia ohatra agny amin'ny trano be ny tasaha magnana fisoloatena agny koa agnay amin'izao fotoana izao. Hatramin'ny nanaovanay an'le fikambanana dia ny foto-drafitr'asa zany ny rahanay tamin'ny saha dia barazy dia sekoly anankiroa dia rano fisotro madio anankiray. Dia agnay efa nampiofan'ny saha zany amin'le fanaovana fandrafetana tetikasa dia agnay zany nandray anjara tamin'le fifaninanana mpanaoviny ny akoho dia nahazo ny anay ny commune. Dia ny amin'ny commune zany agnay zao fa nanao poste avancé tamin'ny PIA1 dia PIA2 zany agnay zao hanao bureau commune, PIA3 zany agnay hanao tsena. Tsy mitsahatra manao ezaka fampandrosoana ny vovonana sy ny commune. Misy ny tetikasa lehibe izay iarahan'izy ireo amin'ny commune Ilaka sy ny Tsarasotra dia ny fanatsarana ny lalana zany. Inona ary no antony tetikasa io? Alavitra any aty aminay aty, tsy misy tomobile tonga aty mihitsy fa mandeha adiny-droa eo agnay vao mahazo tomobile. Noho ny tsy fisian'ny lalana zany dia zay mba zakany loha no ferne dia igny ro amidy agny amin'ny tsenany laka. Makatra amin'ny fitorana be misy agnarana hoa tsy miheritra fosagny. Fa igny lalana miakatra igny zany dia hitondrana entana faran'izay zay mahazaka be indrindra zany atao ho 30 kilao satria miakatra be igny lalana igny. Dia rehefa tonga agny koa le vokatra zay tiavan'ny mpividy zany fa tsy zay tiavan'ny mpivarotra no hivarotana azy. Dia nefa ny agnao ohatra hoe tsy tianao le vidin'ny vokatra anao dia hoentina mipody sy todina ho tsony hitondra azy mipody fa dia fa tsy maintsy hoe amidy. Na dia mamokatra aza dia misasaka ny vola miditra amin'ny mpamboly zany sy ny karaman'le mitondra an'le entana dia lasa miteraka fatiatoka zany zay zavatra zay. Ny vahoaka ny Mahazina ihany no efa namaky ny lalana iny ary tsy niato ny fitadiavan'ny fanohanana arabola hanatsarana azy. Nisy fangatana natao dia nalefa tamin'ny saha dia rehefa avy eo nisy ny atrikasa ny arahana tamin'ny région sy ny mpanohana misy ato agnatin'ny région ny Mania. Dia izay atrikasa zay zany no naneraka n'ilay fangatana nalefa amin'ny fera tamin'ny agnaran'ny vovonana fitarikandro zany nangatahana an'io. Raha ny tokony ho izy dia ny maire, ireo maire mpandray tombotsoa ny tokony nanatona anay kanefa nisy ny fisian'ilay fikambanana izay nanampitosika azy nitondra azy taty aminay nanatona ka nahafahanay nanampy andry zareo.
Amin'izao fotoana zao dia efa miandry ny valin'ny demandy izay nalefa ny front d'autorité routière zany. Ny anaiky moa zany efa niraisin'ny région priorité ao anatin'ny faritra le lalana satria efa hitany ihany le olana. Ho toy ny fiara-miasa dia nividian'ny programa SA isolo tena nivovonana andeha tany Tanzania Ramaria. Nijery ny fahaiza-manao n'ireo tantsahatany no antondia ka ankoatra ny fahitana ny mahazava-dehibe ny fotodrafitrasa lalana dia leso nahazo ny raisina ihany koa ny fahaizan'izy ireo mifandray am-pandraharaha eny an-toerana. Hatramin'izay nisy ny VVT sy izao nahavovonana fitarika andro azy zao dia betsaka ny fiovana hita tao amin'ny commune Mahazina. Ohatra zany zao mijerena le toerana dia somary lavidavitra nambositra zany Mahazina Ambohimpierenana zany niary tena sarodalana satria ny tomobile tsy tonga nefa raha vao misy ny fotoana iakaran'ireo olona reo ety dia tsy maintsy milaza foana izy zay hoe tiany olagnanay zao ny hetaheta tianay atao aiza ny lalana tokony hitondranay an'izay zavatra zay. Azo raisina modely zareo satria raha nenga tamin'ny voalohany somary visy le ohatrany hoe nitarika an'le izy izay le ohatrany hoe olona vitsivitsy zay vonona ny andray an'le fampandrosoana zay zany no afaka hoe nanao nitana ny namany sy ny rehetrarehetra napitatra an'izay sy nanlehibe ny fikambanana io dia raha tia mivatra moromanilo zany dia verina fa ireo na nisy atao hoe voalohany amin'izay le fahaizana manitatra sy nitoana ny namany zany dia amin'izay lalana fandraisana ndraikitra sy fandraisana tana ny fampandrosoana ny ao misy an'ireo zay. Raha ohatra hoe ramatoa Ramaria vita taratra tiany ampiantoana teo amin'ny fitaritana amin'izao fotoana izao manomboka mivohitra tsikelikely ny fisiana mpitarika hafa zany ary ny tena zava-dehibe ary ao anatin'ilay izy dia tsy mijanona eo anivon'ny vovonana ihany izay fandraisana ndraikitra izay fa mivelatra amin'ny sehatra hafa zany amin'ny fampandrosoana ny commune amin'ny ankapobeny. Zava-dehibe ny asany zany eo fampandrosoana satria tsy niandry intsony ny fihetsehana avy any amin'ireo tompon'andraikitra mivantana na ny fanjakana zany na ny indrindrandrindra ny collectivité dia ny commune zany fa dia nitarika izy dia tonga amin'izao tetikasa lalana zao. Raha fitinina dia toy izao ny zavanitranga teny Mahazina, ny fahasahiranana, ny tarika tahirim-bary iombonana, nahazoana fiofanana, niteraka fananganana fikambanana, namahana ny olana samihafa, nananganana vovonana, nampisokatra ara-piara-miasa sy nahafahana ny fanakalotra ikefa ary ny rosoana tamin'ny tetikasa lalana. Hitaraka izany ary fa ny fahaizana vovonana mihetsika toy ny fahaizana mitondra, fahaizana mandrindra ny asa iombonana, fisokafana ara-piara-miasa sy ny fahaizana mampiasa izay ananana dia nitarika fandraisana andraikitry ny commune sy ireo commune manodidina ary ny faritra ka nahatonga ny commune Mahazina tsy tokamonina intsony. Tsy nikendry ny tompontsoa ny fikambanana irery ihany ny vovonana fitarikandro fa ny ampandroson'ny commune iray manontolo hatrano ny tanjony. Anjarantsika fikambanana sy vovonana ary ny mandray izay tandrify antsika avy amin'iny ohatra iray iny. Ireto kosa misy hafatra vitsivitsy hoentintsika te handray an-tanana ny fandrosoan'ny communentsika. Salama tokoa. Tsy misy zavatra azo re tsy sahiranana zany. Tsy maintsy mila manana fahafoizan-tena anao vao mahavita zavatra, tsy maintsy manana finiavana. Sarotra ny manao zavatra nefa rehefa ikirizana izy dia vita ihany. Ao moa ny mpanohana arabola sy ny rehetra ka na iza anohana raha tsy ny fokon'olona ary mandray anjara, mandray andraikitra dia tsy ho vita zany rehetra zany. Izy koa mila faharetana zany fa tsy hoe miezaka andriamantegna zany mitady lalan'andriamantegna dia rehefa voadonga amin'igny dia ho kivy, tokony tsy ho kivy satria ohatra ny anay zao ny lalana io fa tamin'ny 3 sy 4 arivo izy io nitadiavanay mpanohana
aty amin'ny valo sy roa arivo gne zany vao mangarangarana. Ny ilayntsika n'le fanangana fikambana dia hanamorana n'le olana iraisana zany amahana azy ary mila mandraindraikitra ilay mpikambana fa tsy miandrobena zavatra. Dia faharoa ao anatin'izay fikambana zay ho an'ny commune rehetrarehetra dia ny ben'ny tanàna ihany koa no tokony andraikitra voalohany amin'ny lafiny fampandrosoana ny commune misy azy dia ny fiaraha-metana zany amin'ireo vondrona tantsaha rehetrarehetra sy ny fahaizana ohatra hoe miara-miasa ahafahana ohatra hoe manao dingana bebe koa. Tokony zany hevitra ny fiarahamonim-pirenena fa afaka mitarika fampandrosoana izy raha mahay miady hevitra ary indrindra zany mahay koa mampandresy lahatra ny ataontsika hoe ny heviny sy ny tetikasany ao anivon'ireo mpitatana ny atoerana. Mijuruka mamirata Rinyo fitarikanduna Mijuruka mamirata Rinyo fitarikanduna Meti umaru sakasakana Mizuruka mamirata Maita sika mfapitatana Dia mizuruka mamirata